Ia somary velabelariko kely mahakasika an'le hoe famatsim-bola, fitadiavana famatsim-bola sy mpiara-miasa afaka hamatsy vola sy ny sisa. Matetika antsika de maika ery hoe andeha hitady fiara-miasa amin'ireny, tsy andeha hitady famatsim-bola aty, andeha hitady orinasa hitrandraka an'ity satria tsara de tsara le izy raha ohatra ianao ka efa manana paikady sy lamina fehezanao an'izay famatsim-bola zay na hoe mpiara-miasa, satria de misy cadre zany tokony ataonao ao. Raha ohatra fotsiny zao anao hoe andeha hitady famatsim-bola, ny famatsim-bola de tokony ho fantatra aloha hoe ho ampiasaina amin'inona io, inona le stratégie ampiasaina, aiza ny domaine na ny secteur d'activité cible andefasanao an'io famatsim-bola io. Raha mbola tsy mazava zay de tokony tsy manao levée de fonds mihitsy ianao, satria rehefa tonga avy any le vola de ivangongo ao io de mifakam-panahy io, agny betsaka ny angalatra sy akan'io alefa any amin'ny zavatra tsy tokony ilana anazy. Ka ny zavatra misy voalohany zany raha ohatra ianao hitady famatsim-bola na hitady mpamatsy vola na mpiara-miasa de tokony mazava tsara aloha ny plan d'action anao sy ny secteur identifié stratégique zany ampiasanao an'ireo vola ireo. Ny technicienne mahay an'io hoe firy pourcent ny alefa atsy, firy pourcent afaka hafiriana ianao mahazo ny retour sur investissement ao anatin'io. Manana capacité de remboursement ve tsika, satria ianao mindrana euro, ianao nefa tsy miproduire euro eo Madagasikara fa ariary ohatra izy, dikan'izany sahirana be ianao zany amerina an'io de tsy maintsy indram-bola indray ianao amerenanao ny dette-nao, zany hoe mitrosa indray ianao ahafahanao mamerina an'le trosa teo aloha, pyramide de Ponzi ny farany. Ka ny zava-misy de hoe raha andeha hitady mpamatsim-bola, andeha hitady mpiara-miasa, tokony mazava aloha ny secteur d'activité anao sy ny stratégie anao anatin'io. Raha misy olona nangana orinasa, reny zao tsara re tenen'ny filoham-pirenena reny hoe mety ho avy eto ny orinasa tahaka an'izao, anangana orinasa tahaka an'izao, eny tompoko, tsara de tsara tokoa, fa ao anatin'izany ny malagasy ve miasa, firy pourcent malagasy miasa ao sy ny vahiny ho ampiasainao ao. Manana lalàna ve ianao mahakasika ny asa ho an'ny vahiny sa de ny asa malagasy rehetra de azon'ny vahiny atao daholo, fa aty misy lalàna mifehy tsy ny asa rehetra ny azonao idirana. Faharoa manaraka an'izay, manana efa mazava ve hoe firy pourcent ny tombony na ny chiffre d'affaires na ny bénéfice net no ho an'ny fanjakana. Ary maninona no tokony ho hazavaina tsara zany izy hoe raha ohatra ka mitrandraka eto tsika na ohatra ka tonga zareo de tokony mazava hoe ny atsasaky ny mpiasa ao amin'io de malagasy. Ary raha ohatra ka entreprise na hoe orinasa misehatra eo amin'ny international le izy de fa maninona malagasy ny karamainao ariary de ny olona miasa ao euro. Za zao mahita, tsy haiko raha fake news reny na hoe tena marina le hoe directeur ny Jirama teo aloha de orinasa ariary nefa iny izy teo ny karaman'ny olona directeur ao anatiny euro ny anaramanao anazy. De mba ataoko hoe sao de mba tokony ho jerena ihany mahakasika zao, fa maninona rehefa malagasy le izy de ariary ny karamany nefa entreprise internationale. Reny zao any amin'ny toeram-pitrandrahana ngeza be reny, sao de mba tokony jerena ihany zay na de efa hoe nisy ny fanarahana ara teo. Ka manova an'le fanarahana efa vitany tany aloha mety somary sarotsarotra raha ohatra ianao ka tsy manana capacité de négociation le teneniko teo aloha. Fa de ny voalohany ohatr'izao zany de tsara mametraka tsara ny plan d'action anao ianao sy ny hoe inona ny fomba ataonao hikadrena an'le anina, satria ny mpiara-miasa be da be ary rehefa mahazo tombony izy mahita ny tombony ho anazy izy de tonga foana ny mpiara-miasa. Fa ho antsika le izy inona, ary aza mieritreritra mihitsy ny hoe ny olona avy any ivelany mpampiasa vola indray ny teny aminao hoe de ataonay an'izao ny anareo. Non, ianao mihitsy ny mila mametraka hoe zao ny règle de jeu eto. Ary rehefa mazava ny règle de jeu anao de eo am'izay zany ianao mahita hoe mahazo tombony ny vahoaka, mahazo tombony ny orinasa, satria zareo mampiasa vola koa de tokony adidin'ny fanjakana zany miaro ny mpampiasa vola eo Madagasikara hoe arovanay nareo mba hahatonga ny anina satria manome asa. Ka zay no zavatra tiako resahana ao anatin'ity video ty hoe raha andeha hindrana ianao na hindram-bola na hitady mpiara-miasa na mpamatsy vola, tsara be mihitsy zany tompoko, ary zany ny ilaina satria tsy mahavita tena na mpiara-miasa gasy.
ary fa kosa aloha de tokony mazava ny fomba ampiasana an'le vola any hoe hitanao zany hoe aiza ny secteur stratégique ampiasana an'io mahaverim-bola ve tsika raha indrana anyity aiza ny fomba amerenana an'io raha ohatra ka euro ny raminao ariary ny vola miditra zany de tsy maintsy mitady fomba hafa zany ianao lalany kafa ahafahanao mahazo euro kokoa anolonan'io euro io satria raha vao tsy misy satria ny volantsika efa ny teknisiana nolazana zany non convertibilité ny vola malagasy de manahirana mihitsy io dikan'izany tokony ataonao zany tokony ataontsika no mitady fidiram-bola mampiditra euro zany hoe ny vanille zao ohatra ny alefa de mahazo euro anao de entina mody le izy de reny ny ahafahanao manafatra entana na ahafahanao mamerina ny trosa satria raha vao tsy manana euro ianao fa ataonao avadika ariary daholo zay euro miditra de tsy maintsy mindrana foana ianao zany amerenana an'lay trosa teo aloha satria anao tsy manana euro mihitsy ka de tsy maintsy mamerina an'le teo aloha ianao zany ka amin'ny karazana dette ohatrin'io de tsara ny manao dette na mamindram-bola satria araka le lazaiko de levier ngeda be io ahafahanao mampandroso aingana fa manandevo koa nefa tsy termako zay hoe trosa manandevo zay fa any rainjonary no miteny an'izay hoe trosa manandevo zany hoe tafiditra ao anatin'le faribolana tsy mijanony io mihitsy ianao zany fa afahako mandoa an'ity troso ty de tsy maintsy mihindrana andray aloha de miodina eo foana io zany de faharoa manaraka an'izay le trosa zay azo na le trosa moa zany na dette na hoe ny famatsim-bola zay azo tsy fanampiana zany tompoko reny hoe manampy anareo zay firenena ohatrzao na manampy anareo zay firenena ohatrzay am'izao vola averina foana io fa tsisy an'zany hoe fanampiana zany ny fanampiana tsisy olona ka hanampy anao hoe surtout ny banky rehefa misy terme eo alohany hoe banky de ny banky tsy manome anao gratuit zany fa tsy maintsy sous forme na pré foana io tompoko fa aza mila zavaina amin'ny vahoaka malagasy koa zay hoe rehefa banky no manampy anampy anareo zay am'ty anampy anareo zay am'ty de aoka tsy ho diso le fandraisana an'le hoe fanampiana fa ny fanampiana tiany resahana eo de hoe ampindramimavola ianao ahafahanao miasa amin'io projet anao io de dikan'izay zany tsy fanampiana araka le eritreretintsika anazy le izy hoe tsy averina fa mety hoe nytaono ambanimbany sy ny sisany fa ny zavatra mila tsy pianao anatin'le izy fotsiny de zay hoe tsara be reny hoe andeha tady fiaramiasa ery tady tsara de tsara fa miverina am'le teneniko teo aloha ihany raha anao dette na indram-bola na anao mpiaramiasa de ataovy mazava aloha ny règle de jeu ary azavao amin'ny vahoaka koa ny règle de jeu fa rehefa tsy azavainareo io de lany andro nareo mamono afo foana amin'ny Facebook sy amin'ny tambajotra social isan-karazany satria tsy sisy mazava amin'ny olona le izy de eo anao zany de lasa hoe ka en fait namidiny olona izy de naka commission ondry zareo de misy kopakisasahany io aza menatsiny ny olona raha mieritreritra an'izany ary na mametraka an'izany hypothèse zany rehefa tsy azavainareo ny fomba fiasanareo hoe tsisy an'zany kopakisasahany zany io na hoe ny sasany ho ny tonga de any amin'ny offshore any ny compteny de any de tonga de fa misy hoe tiany anareo de tiany anareo de satino any kely fotsiny sisany meneto hoe lalana na hoe fiaramiasa ohatran'zao tsy mazava mihitsy le izy ka aza atao tompotrano io ny tompoko ny vahoaka malagasy zay tompo-pahefana fa aleo ny olona tena ahafantatra tsara mihitsy ny zava-misy eo amin'ny taniny zany hoe raha izy fiaramiasa goavana be firy milliard pendant plusieurs années ohatran'ire fitrandrahana angezabe reny mataonany maro de tsisy hita mihitsy ny izy hoe tsisy mivaingana na de ohatran'iny na de ho an'le olona eo am'le toerana nyroasina nanaovana an'le fitrandrahana raha ohatrany ka verenako le resaka famatsim-bola sy fampindramam-bola ary ny trosa teo io moa zany efa nateneniko teo am'le vidéo teo aloha hoe atsika malagasy koa tsy fantatra mihitsy ny hoe aiza hoaiza ny trosantsika zao zany nahita ihany hoe misy mamoaka any amin'ny Facebook ihany fa tsy afaka ny jery onoono ve le izy sa tena zay mihitsy le trosa tsy manana certitude mihitsy zany ny olona manam-pahaizana ahafahana manao etude hoe aiza ny vola aiza ny marobola trosa am'izao be da be hoe voafafa ny trosa ny famafana trosa koa de misy ino ty izy teo misy solony foana fa tsy zany hoe voafafako ny trosa
hoe fa inona ny solony ao ambadika ao misy solony ao de ohatr'izay le izy hoe rehefa indram-bola ianao zany na hanao fiarah-miasa amin'ny firenena avy any ivelany a tadio foana fa amin'ny firenena avy any ivelany a de samy miaro ny tombontsoany ka rehefa miaro ny tombontsoany izy a de ianao zany mametraka ny fipetranao sy ny règle de jeu anao koa hoe zao mipaikadinay a am'ty sehatra stratégique ty ohatran'ny hoe ny jiro ohatra na ny anina fa io tsy ny hoe fiarah-miasa amin'ny tsy ny olona na fiarah-miasa amin'ny tsy fa ny tombontsoanao ve raha anao tout azimut ianao ny tombontsoanao ve mazava tsara ao anatin'le fanarahana tedavina fiarah-miasa tedavina sa mbola vao amboarina ao anatin'ny fanaovana contrat fa ny olona matoa andeha hampiasa vola efa voadinika ela be mihitsy ny anazy ny business plan ao anatin'io a ianao raha iasa aminazy ka maimay fotsiny hoe maikamaika fotsiny ianao anty vo fa ny zavatra mila jerena voalohany a de alohan'ny tedavana vola de farito aloha ny secteur zay asianao an'le vola ny stratégie ao anatin'io ny paikady ao anatin'io ny jalon ao anatin'io trosa voaverina ve izy ty sa tsy voaverina mihitsy rehefa hita hoe tsy voaverina le izy a de jerena rehefa hita hoe ity asa ty na ty sehatra anankiray ty tsy mahavoaverina an'le trosa fa amin'ny lafiny anankiray azo ratrapena ary amin'ny secteur ohatra zao le izy a dia mety ihany zany le stratégie ka ny zavatra tiako resana kely ao anatin'ity vidéo ty de zay tompoko hoe voalohany aloha azavao le trosa hoe ohatrinona zao ny trosa misy ao ahoana ny fomba namerenana an'ireo hatramin'izay ary mindrana vetsika mba hamerenana an'le trosa teo aloha de sady maka kely ihany maka kely tiako tenena tsy hoe atao any am-paosy fa ampiasana amin'ny fandoavana karama ohatra na anaovana ny charge ny faharoa manaraka an'izay raha no fiarah-miasa amin'ity na apiditra orinasa ohatran'izao apiditra entreprise tahaka an'ity anao zavatra eto mazava ve ny paikady sy ny lamina ary ny stratégie hoentina iarovana ny mpiasa malagasy ao anatin'izany ary misy ve ny mira lenta koa amin'ny mpiasa malagasy sy mpiasa vahiny zay ho ampidirina ao anatin'izany satria raha samy eo atoerana ihany a maninona rehefa malagasy de menao ariary ny karamany a rehefa vahiny a amin'io tsy convertible akory mety hoe 200 € ato ny ary 600 € nefa ny atsika 200 fotsiny ameny de mba jerena ihany zany hoe mba maty ve le vahoaka izay miasa sa mba mahazo tombony ihany zareo satria raha multinational tokony mitovy ny grille indiciaire ao anatin'izany a na de hoe latsaka ambanimbany ary ny karama tokony mitovy daholy na vazana na vahiny na gasy fahatelo manaraka an'izay a ny famerenana an'le trosa raha ohatra ka euro le izy ny vola miditra eo aminao amin'ny fampiasam-bola zay ny ramanao an'iny ariary a de tokony miara-miasa amin'ny secteur hafa ianao zany a zay mampiditra mamoaka entana azahoanao euro mba ahafahanao manao échange sy mamerina an'le vola amin'ny euro raha tsy mamproduire euro ianao satria ny vola malagasy tsy convertible dikan'izany a trosa mijanona eo foana io tsy afaka miova mihitsy zany ianao tsy afaka mamerina ny volan'olona akory tsy manana capacité de remboursement satria unité fotsiny unité monétaire de efa tsy mitovy dikan'izany raha mindrana euro a de tsy afaka mamerina euro fa tsy maintsy mindrana any amin'zareo indray a amerenako an'le izy de dikan'izany eo ambany mba tsy tenenako eo ambany vahoan'le zava-misy foana ianao zany de tsy afaka mihitsiny zany tsy manana capacité de remboursement anao de ao foana ka be da be ny le fananazavana iny tsy resaka teknika fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny de resaka stratégie alohan'ny andehanana manao mitady etseroa mila manana élément aloha ianao zany a mila manana hevitra mila manana stratégie sy paikady mazava tsara ary tokony voasoratra koa zay stratégie sy paikady zay ary io le teneniko hoe edina hevitra miaraka amin'ny technicienne sy ny manam-pahaizana eny amin'ny anjery manontolo hoe mety ve zao a de any ary tsy tokony hoe olona ray fotsiny manao sonian'le izy ihany a de vita le izy fa rehefa tena investissement ngeza be normalement tokony makao amin'ny assemblée le izy ny ao amin'ny assemblée moa zany raha tena marina tsy manana capacité akory hidiscutena an'le izy fa manangatanana fotsiny ny ataony io na hoe rehefa misy hevitra tonga avany a de hoe ay tsy maintsy ataontsika zay pasenty hevitra ty de mamorovory olona de tsy maintsy atao zay tsisy adevitra tsisy ninenina fa zany zavatra rehetra zany de mila averina aorina vaovao indray zany averina lamina tsara ka tsara le hoe mandeha mitady etseroa tsara le hoe tout azimut sy ny sisa fa raha tsy manana an'izay plan zay ianao a de
perdant foana eo amin'le izy satria ny olona efa manana expérience sy retour d'expérience hoe rehefa ao amin'ny firenena instable ianao no manao fampiasam-bola inona ny tokony efa manana retour d'expérience am'izany tompony ny olona international ny entreprise zay misehatra eo amin'ny international efa mizatra hoe raha ohatra ka tsy maro toerana le firenena nefa ny ianao ampiasa vola ao de ahoana ny teknika ianao hoe manana teknika ahafahanao repliquer zany hoe tena mamaly an'zany zavatra tonga de apetraka zareo sy imposeny zany ka ny zavatra resako anatin'ity sao de lava loatra le vidéo somary tapatapahako kely ihany de hoe tsara ny mindram-bola sy manao fiaraha-miasa sy ny sisa raha ohatra ianao ka efa manana stratégie efa manana paikady amerenanao volan'olona koa satria rehefa tsy manana capacité de remboursement ianao de tsy maintsy eo ambany vao ary tsy misy ny fahaleovan-tena de tsy ndriky ihany fa ny fahaleovan-tena raha mindram-bola ianao mahaleo tena ianao raha ohatra ka mahaverina an'iny vola zay nilavany ho anazy miaraka amin'ny zana-bola mahaleo tena ianao raha ohatra ka zay volany raminao satria ianao tsy maintsy indram-bola satria voafehy kely ny vola eo ampiasainao raha ohatra ka tsy afaka atao koa ny hoe miziriziry fotsiny hoe zay tsy indram-bola fa zay ato ny ampiasaina fa mila mizaka ny vokany am'izay toerana anankiray zay ka tsara le izy fa asio stratégie alohan'ny andehanana mankedy sy mankeroa hitadiavana mpamatsy vola sy indramana vola zany ka zay aloha ny androany fa sao de ho fotsy roreta